Olona fito indray no namon'ny eny vokatry ny valanaretina COVID-19 feto Madagasikara ho maly enina Aprily araka nitatra navoaka ny teo anivon'ny ano manjerim-panjakana andro any Alarobia. Ny roa avy any amin'ny faritra Diana, ny iray avy any amin'ny faritra Zavany, ny iray avy any loatra Mangoro, ny iray avy any Matsatra ambony ary ny iray avy any Vakinakaratra ary ny iray farany dia avy any Melaka miisa 700 sy 700 noho izany ireo namon'ny eny hatramin'ny idiran'ny valanaretina teto Madagasikara. Nitomby akeo anefa ny olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina COVID-19 ny omaly talata miisa 720 izy ireo ary 90 amin'izy ireo dia avy eto Analamanga avokoa, roa avy any Atsinanana, 20 avy any Diana, 5 avy any loatra Mangoro, roa avy any Matsatra ambony, 20 avy any faritra Vakinakaratra, 5 avy any Mitsimo Andrefana, iray avy any Menabe, 6 avy any Olona Jorofo, 7 avy any Anosy, 4 avy any Orombe, iray avy any Hita, 14 avy any Melaka ary 9 farany dia avy any Sofia. 7 kosa anisan'ireo marary izay mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoan'izao ary ny 17 amin'izy ireo dia mampiseho tranga misy fahasarotana avokoa. Raha total dia miisa 17 sy 8 ireo efa nitondra ary mbola mitondra ny aretina COVID-19 teto Madagasikara nanomboka ny 20 Martsa 2020 hatramin'ny fahaenina ny volana Aprily 2020 ary ny 720 amin'izy ireo dia efa sitrana avokoa. Nisokafan'ny fitoeram-pitsaboana COVID-19 teny Alarobia no ela dia efa nirohatra nakendreo marary maro omaly talatariva tamin'ny fitora sasany dia efa nandray olona ny tena toerana raha ny voalazana avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Mbola nitoy izany fandraisana olona izany andro any Alarobia tontolo andro amin'ny ankapobeny dia marary efa tsy voaray tany amin'ny fitoeram-pitsaboana hafa no tonga makeny amin'ny CTC Alarobia andro any Alarobia. Hita ho sahirana sy repotra ireo mpikarakara noho ny hamaroan'ny olona sy ny fikarakana tsy maintsy mbola nataon'izy ireo teo am-pisokafana. Mbola afaka miditra eto Antananarivo ireo fiara fitateram-bahoaka ny ainga avy any amin'ny faritra lavitra ny renivohitra sy sarodalana ka nila fotoana ela teny an-dalana. Mila manamarina nefa ireny fiara ireny sy ny mpandeha fa efa ny ainga avy any amin'ny faritra ny Angiana tamin'ny faha 5 sy 9 volana Aprily raha ny voalazana tompon'andraikitra avy eo amin'ny sampandra misahana ny fitaterana an-tanety na ny ATT. Ireo avy amin'ny faritra hafa kosa dia efa tsy mahazo miditra eto an-drenivohitra intsony nanomboka andro any Alarobia. Efa nanomboka nametraka sakana teny amin'ny lalam-pirenena ireo mpitandro ny filaminana andro any Alarobia ary nanafatra fa tsy azo atao ihany koa ny mametraka olona avy any amin'ny faritra eny anivon'ireny sakana ireny.